mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ravantsika rehefa malatra ty alakamisy fahavalo amby roapolo ny volana novambra ity ny mofinaina voalahatra antsika dia ny bokin'ny Jeremia mpaminany. Jeremia toko fadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Jeremia toko fadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mivezivezeny an-dalamben'i Jerosalema ianareo ka izaho sy fantaro ary tadiavo ao an-kalalahana fa raha mba misy olona hitanareo izay manao ny marina sy mitady ny hitsiny dia avelako ny heriko Jerosalema. Ary na dia misy aza manao hoe raha velona koa Jehovah dia entiny mihainy tsy totoy izany. Jehovah tsy mijery ny toe-panahy matoky va ny masonao? Namely azy ianao nefa tsy nahatsiaro narary izy. Nandany azy ianao nefa tsy nety nino anatra izy. No amafisiny mihoatra noho ny aram-bato ny tarehiny tsy nety ny verina izy. Ka dia hoy izaho olona ambany reto. Adala izy fa tsy mahalala ny laran'i Jehovah na ny fitsipik'Andriamaniny. Andeha ho any amin'ny lehibe aho laha ka hiteny aminy fa ireny dia mahalala ny lalan'i Jehovah sy ny fitsipiky ny Andriamaniny. Kanjo ireny koa aza dia samy efa nanapaka zioga sy nanito fatorana. Ka noho izany dia mamely azy ny liona avy any an'ala ary mandringana azy ny amboady avy any an'efitra. Leoparda miandry mely ny tanànany ka izay rehetra mivoaka feo dia virafiraina fa efa maro ny fahatsony ary fatratra ny fihodinany. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny tenao no fahamarinana. Amen. Jeremia mpaminany eto no irahin'Andriamanitra hiteny amin'ny fanjakan'ny Joda izay nananatra azy ireo noho ny hamafisapon'ny Joda, noho ny didohan'ny Joda, noho ny faharatsian'ny Joda, latsapaka mihitsy noho ny frerian'ny Joda, fizahozaon'ny Joda, tsy filan'ny Joda n'Andriamanitra intsony. Ka dia nirahin'Andriamanitra Jeremia mpaminany hiteny mahery any Joda na i Jerosalema, fanjakan'ny Joda, fanjakana atsimo zany. Dia ny tompo tamin'ny alalan'i Jeremia mpaminany zany miteny manao hoe horavako ny fanjakana atsimo, atolotro babo any Babilôna izy. Raha toa ka tsy miverina amin'Andriamanitra ny fanjakana atsimo na ny fanjakan'ny Joda. Raha tsy miverina amin'Andriamanitra. Eto nefa Andriamanitra dia niteny manao hoe mivezivezeny an-dalambe nareo. Ka raha ohatra ka mihita olona manao ny marina sy mitandrina ny hitsiny ianareo dia avelako ny heriko Jerosalema. Avelako ny heriko Jerosalema zany hoe tsy avelako haringan'ny Babilônianina Jerosalema. Raha mahita olona manao ny marina sy mitady ny hitsiny ianareo fa mandana mivezivezy. Nanao fanamby zany Andriamanitra ny hoe raha misy manao ny marina ao Jerosalema dia tsy haringako izy. Mampahatsiaro antsika ny ady varotra ny fanaovan'i Abrahama tamin'Andriamanitra fony handravany Sodoma sy Gomora Andriamanitra. Abrahama dia resy lahatra manao hoe ngamba kosa mba misy olona 50 Sodoma sy Gomora. Fa raha misy olona 50 ve ho Andriamanitra dia ho haringanao kosa ve Sodoma sy Gomora? Mino kosa fa amin'ny tanàna be ohatran'ny Sodoma sy Gomora misy vahoaka analinalina netsiny io dia tsisy 50 manao ny marina ve? Dia hoy ny tompo taminy raha misy 50 ohatra andringana, tsy andringana. Angamba kosa 570 hoy Abrahama raha misy 570 dia tsy andringana ahy. Hoy ny tompo angamba 70 raha misy 70 dia tsy andringana ahy Jehovah. Angamba kosa 30 kosa angamba mba misy raha misy 30 dia tsy andringana ahy. Hoy ny tompo. Oka marina hoe Abrahama fa raha misy 20 ve eo dia ho haringanao ve noho 20 ireo kosa? Dia hoy ny tompo hoe raha 20 iny ao misy marina tsy andringana ny Sodoma sy Gomora. Dia hoe Abrahama hoe angamba 10 kosa angamba misy ao hoe tanàna be ve dia tsy ahitana olona marina 10. Dia hoy ny tompo hoe raha mahita 10 tsy andringana. Tsy nahita 10 tao amin'ny tanàna lehibe zany Andriamanitra ho marina dia naringa Sodoma sy Gomora. Ary mitovy amin'izany eto amin'ny Jeremia toko fahadimy ity hoe raha mandala mivezivezy eny an-dalamben'i Jerosalema, mandala mivezivezy eny amin'ny tany malalaka dia jereo raha mahita olona marina ianao. Fa raha mahita olona marina anankiray ianao, raha mahita olona mitady ny marina sy mahitsitsiny ianao dia tsy andringana ny Jerosalema indrisy. Fa tsy nahita. Zaho Jeremia mpaminany dia efa niala nenina tamin'ny toerana rehetra fa izaho tsy nahita ny marina.
ary dia na de tany am'le olona zay mahafantatra ny tokony hanao ny marina na izy manao hoe andeha ho any amin'ny lehibe aho lahy ka hiteny aminy fa ireny ny mahalalalalàny Jehovah sy ny fitsipiny kanjo ireny ko aza samy efa nanapaka ny ziokany. Zany hoe na am'izay olona na de tam'izay olona nandrasanao hanao ny marina sy ny hitsiny aza de tsy nahitana an'izany ho Jeremia. Zany hoe asehon'ny Jeremia mpaminany fa fahalovana no nitranga tao anatin'le firenena, fahalovana tanteraka, fahalovan'ny toe-tsaina, fahalovan'ny toe-panahy, fahalovan'ny toe-penina no hita asehon'ny bokin'ny Jeremia mpaminany. Asan'ny mpianatra raha ohatra ka ho anay zay efa atao hoe tranainy moa zany, volavolain'ny repoblika faharoa ny fahatanorana. Nisy boky anankiray izay everiko hoe tokony ho vakiany ny tanora. Raha ohatra ka indrindra raha tanora andeha andalim-pahalalana any ivelany hianatra, eny efa ho an'ny tanora mihitsy izay everiko hoe tena tokony vakiany ny tanora. Asa raha mbola misy kosa aloha, mbola misy amidy eny amin'ny librairie eny ivelany. Io boky io de lay boky antsoina hoe les damnés de la terre nosoratan'i Frantz Fanon. Fonony tany amin'ny classe de première zahay zany any amin'ny taona valopolo zany dia no nianarana io boky io les damnés de la terre. Tam'izany tsy fantatro hoe mbola vakian'ny mpianatra amin'ny sekoly fa zaho manana boky efa nazy manokana fa tsy fantatro amin'ny fandaram-potoana malagasy raha ohatra ka misy boky manokana hoe reto vakiana, tokony hisy aloha, tokony hisy tahaka ny hoe tany fotoana tany aloha quatrième namaky ny Sikajy ny Dadabe, namaky Andry Bina sy Kemba sy ny tahaka zany tamin'ny fotoanandro. Fa ny tamin'ny frantsay dia sy ny anglais dia namaky tsy maintsy namaky ny boky les damnés de la terre. Nisy koa tam'izany ny boky tsy maintsy nivakiana ny roman nosoratan'ny Ernest Hemingway ngamba izy iny le hoe le Veum et la mer, tantaran'le rangaha nahazo an'ilay espadon lava be, tantaran'ny io le hoe le Veum et la mer io ko nisy koa tam'izany terena mihitsy namaky an'ilay Moby Dick, lay nisy an'ilay kapitaine Akaba zay nosoratan'ny Richard Bentley tam'izany fotoana zany moa zany de classe de seconde de niterena mihitsy hoe tsy maintsy mamaky an'ity ary voadika tamin'ny teny malagasy raha tsy diso reo boky anankiroa reo de samy voadika tamin'ny teny malagasy. Deuxième république moa niezaka nandika satria malgagisation tam'izany de niezaka nandika an'ireo boky reo tamin'ny teny malagasy fa les damnés de la terre dia raha tsy diso tsy voadika tamin'ny teny malagasy fa satria tao anatin'ny rasisme tam'izany fotoana zany ny lesona nampianarina nianarana ny texte moa zany tamin'ny anglais sy tamin'ny français de tsy maintsy namaky an'io les damnés de la terre io. Dia mahatsiaro zany eo amin'ity boky ny Jeremia mpaminany ity, mahatsiaro an'io boky nosoratana Frantz Fanon io ary mampirisika ny ankizy ny tanora hamaky an'io boky io. Eny le boky aloha somary lehibebe 300 pejy mahery eo fa mbola hita eny amin'ny librairie ary everiko hoe manefy toe-tsaina mampiasa eny somary raha tsy de tena tia vaky boky aloha de mety ho sahirana ihany mamaky saingy everiko hoe tsara ny amakiana azy raha amin'ny lafiny sady bokina filôzofia le izy no boky konefa ny tantara. Ny fanazavany Fanon an'io boky io de ny fampitihana azy dia karazan-drazana boky nosoratana izy io les damnés de la terre zany nosoratana hanoherana ireo mpanjana tany tamin'ny fotoanandro. Mahatsara ny amakian'ny tanora io boky io. Boky io de voadika tamina tenim-pirenena mihoatra ny 10-20 latsaka io boky io teny frantsay, teny anglisy, teny espaniola be de be no nandikanana io teny io. Zany hoe boky saika fantatry ny olona manana kolotsaina kapobeny de tokony mahafantatra ny fisiany io boky io na namaky ny ampahany azy. Dia ny mahafinaritra an'io boky io de ny tsara makitsika malagasy azy na itsika zay nandalo fanjanahantany tsy de marina fa somary ataotsika hoe approche misy apahany marxiste ihany lay boky mazava ho azy
fa na izany ara ny fampieritrretana ao anatin'ilay boky ny ataontsika hoe ny tsikera ao anatin'ilay boky na ny analizy zany dia tsara tsara takatritsika vanim-potoana ankehitriny tsara takatry ny indrindra ny olona zay andeha lavitra na mitsasa andeha lavitra amin'ny lafiny ataontsika hoe politika na koa amin'ny lafiny fiainana andavanandro mihitsy. Fanao mantsy raha ao amin'io boky io dia fanao dia Martinique io avy any Martinique zany izay mainty hoditra izy saingy Martinique moa frantsay mimponao na de mainty hoditra ary mazava ho azy tahaka ny hoe raha reny eo ankehitriny dia izy nieritreritra ny tena no fotsy hoditra satria hoe frantsay fa ny frantsay kosa de tsy nieritreritra azy ho fotsy hoditra azay na tonga azy de rehefa vita fony taminy nanatrika ny ady lehibe faharoa zany de natsiaro an'izany fanavakavahambolon-koditra zany natsiaron'ilay fanavakavahana ary rehefa taty aoriana izy nianatra tonga psikiatra moa izy androatra an'io boky io nianatra psikiatria zany izy de tonga médecin izy tonga dokotera psikiatra ary dia nalefa niasa tany Algérie tany Algérie izy no nihiratra ny masony ary lasa niandany tamin'ny FLN lay ohatrany hoe MDRM taty Madagasikara nitady ny fahafahana satria tao anatin'ny vanim-potoana ny décolonisation i Algérie tamin'ny fotoan'andro ary dia tao anatin'izany no na vavolombelona zany fanao tany Algérie de nanoratra ity boky ity izy nivoaka ty amin'ny taona raika amby enimpolo sy sivinjato sy arivo io boky io ary izay mampieritreritra de ny hoe ndraindray tsika fanao zany de iteny hoe zaka hoe nieritreritra ny tenako hoe fotsy hoditra satria za frantsay nieritreritra ny tenako hoe vazaha nieritreritra ny tenako hoe zao akay raisiny vazaha foana mainty hoditra ay mainty hoditra foana nieritreretany io moa hatrany am'le boky voalohany soratany hoe peau noire masque blanc ngambany izay boky soratany aty amin'ny taona dimapolo io dia hotsika manao hoe tsara ny amakiana satria manaitra ny ambopo manaitra ny ambopo malagasy manaitra ny ambopon'ny ny olona voazanaka maherierisetra ihany izy Jean-Paul Sartre nanoatra ny tena fampidirana fantatsika ny filozofia Jean-Paul Sartre existentialisme fa na izany ara tsara vakina somary manaitra ny ambopo maherierisetra kanefa tsara ny atakaratsika malagasy ifoazan'ny fitiava-tanindrazana ifoazany hoe afataratsika hoe iza isika afataratsika indrindra ho an'ireo zay ataontsika hoe hianatra ny velany dia tsara mamaky an'io boky io ary indrindra nany malagasy reny matoana dikany olona tamin'ny teny-pirenena maro izy io dia boky zay manana zay maha izy azy fa izay manaitra raha tsy diso amin'ny chapitre fahatelo angambany izy iny eo anatin'io boky io dia misy an'izao teniny zao manao hoe tsy ampy any hoe fiovantsaina changement de mentalité tsy ampy azy zay ozy fa lay fototra lay miteraka n'lay structure lay rafitra miteraka n'lay mentalité mihitsy ny tsara ovana mialatsiny am'le teny vary amin'nanana zany hoe fomba fiteny foana ny hoe mila miova toe-tsaina mila miova toe-tsaina fa tsy ny fiovana toe-tsaina ihany ny zava-dehibe fa inona no miteraka an'le toe-tsaina lay rafitra mpamokatra le toe-tsaina mihitsy lay rafitra miteraka le toe-tsaina mihitsy no mila ovana tsy miova i toe-tsaina io ary na mety miova ro de mety ho fiatsaram-belatsia fotsiny ihany toy ny ankosotra ihany raha ohatra ka tsy lay loharano mpamolavola lay loharano miteraka an'le toe-tsaina mihitsy lay rafitra miteraka an'le toe-tsaina mihitsy no mila ovana ary izay nitsapatsika am'ty Jeremia toko fahadimy ity na inona zavatra mety lay fahalovana de efa nahatratra tany amin'ny aty fanahin'ny olona tao Jerosalema mihitsy ka tsy ny fanamboaramboarana no mahatonga lay fiovana fa lay toe-tsaina manontolo mihitsy mila miova saingy inona no miteraka le fahasoman'lay toe-tsaina eto de hoy Jeremia mpaminany manao hoe na de efa tany amin'ny olona tany amin'ny rafitra zay eritreretiko ho anana fotom-pisainana tsara sy mazava aza de tsy nahita an'izany ho Jeremia
ary efa nataonao Andriamanitra daholo niala nenina rehetra tamin'ny endrika ivelany, nanarinao le olona, nikapohanao le olona, nahitsinao le olona, fa tsy niova mihitsy ny toe-tsaina. Hitantsika amin'io andininy io izy manao hoe Jehova tsy mijery ny toe-panahy mahatoky va ny masonao, namely azy ianao nefa tsy nahatsaro narary izy, nandany azy ianao nefa tsy nety ho nianatra izy, no amafisy ny oatra noho ny aram-bato ny tarehiny, tsy nety ny veriny izy. Zany hoe nahenao Andriamanitra rehefa nanao zavatra be dehibe tao Jerosalema fa tsy nety niova mihitsy ny toe-tsaina. Ary itsika mantsy am'izao vanim-potoana zao de ka hoe mila miova ny toe-tsaina, changement de mentalité, changement de comportement sy ny sisa rehetra. Fa izao raha mamaky tsara ny boky zay nosoratan'ny Fanon isika de hita manao hoe tsy ampy ny fiovana toe-tsaina, tsy hoe zavatra teoria fotsiny zany, fa mila hovana mihitsy lay rafitra, lay structure, lay loharano miteraka lay toe-tsaina. Izy inona avy no miteraka ny toe-tsaina? Raha atao eto Madagasikara, inona eto ambonin'ny tany? Ny fanabeazana, ny toeram-panabeazana, ny ataoviko hoe ny fomba ny fiangonana, ny université, ny toeram-pikarohana, ny atoko politika, ny renindrehetrany zay mpamolavola toe-tsaina, rehetrrehetreny de mila hovana. Tsy any am'lay toe-tsaina fotsiny fa any am'lay rafitra mpamolavola mihitsy, lay fanahy, lay fahendrena, lay maha izy azy. Ary zay no mahatonga ny hoe tsy vitan'ny olombelona zany. Zay ny mahatonga ny hoe maty tao amin'ny hazo fijalian'i Jesoa. Jesoa nanova ray manontolo, nanova ray manontolo ilay rafitra mpiteraka lay toe-tsaina. Ka nytenenan'ny tompo hatramin'ny tempolo manao hoe arodana io tempolo io ka atsangana ao anatin'ny adelona. Tsy hisy vato mifanongoy satria lay rafitra tam'izany fotoana zany. De izao na rafim-pivavahana io, na rafitra fanabeazana io, na rafitra ara-politika io, na rafim-pitondrana io, na inona de izao tsy afaka nanova ny olona ho amin'ny fahatsarana intsony. Zay no antony nahatonga an'i Jesoa ho faty tao amin'ny hazo fijaliana. Ary mahatonga ny bokin'ny Apokalipsy ny teny manao hoe indro avaosiko ny zavatra rehetra. Rehavako ity bokin'ny Jeremia mpaminany ity zany de mitona antsika tsy ary manao hoe tsy amin'ny herin'ny olombelona mihitsy no ahafahantsika mahatratra zany fiovana toe-tsaina hatrany amin'ny fotony zany, fa ao amin'ny filazantsara. Ny filazantsara ny Kristy, ny azo fijalian'ny Kristy no afaka manova tsy ny toe-tsaina ihany, fa manova ny fototra miteraka izany toe-tsaina zany. Ary raha tsy ao amin'ny Kristy ny olona, raha tsy ao amin'ny hazo fijalian'ny Kristy ny olona, de izao tsy misy fiovana toe-tsaina na inona mihitsy. Zay mahatonga lay misy hiri zay ao anaty fianganantsika hoe nivoaka tao Golgota lay loharano soa, zay milaza manao hoe ao amin'ny finoana kristianina, ao amin'ny Jesoa no ivoahan'ny loharano vaovao, rano velona vaovao zay ampitsimoka rafim-piarahamonina mifanaraka mifanahy ny filazantsara. Jesoa zany ny teny manao hoe izaho angeny fananganana ny maty sy fiainana, zay rehetra velona ka mino ahy tsy ho faty mandrakizay, ary zay rehetra maty ka mino ahy de ho velona indray. Raha miteny Jesoa hoe fananganana ny maty sy fiainana, akoatran'ilay fahafatesana fantatsika hoe mort clinique io zay hitantsika isan'andro io amin'ny maha olombelona, de zao lay olombelona maty ny fahalovana, lay olombelona zay tsy mieritreritra afa-tsy ny tenany, lay olombelona zay lay ambaran'ny Fanon anatin'ny boky io lay damné de la terre, lay olombelona zay mijaly sy tia tena sy tsy mahafantatra afa-tsy ny tenany, iny de zao atsangan'ny Kristy ho velona. Ao amin'ny Jesoa no misy ny fiovana rehetra. Eto de vakivavy Jeremia mpaminany, vakivava hoe tsisy ninona azo atao amin'ny Jerosalema, inona tsy natao tamin'ny Jerosalema fa tsy niova izy. Rehavako ho iaho amin'ny tanora manao hoe vakio boky io, vakio boky io fa akoatran'ny baiboly zay tokony ho vakianao, fa io boky io de isan'ny boky zay manefy toe-tsaina,
mahatonga ny ampiponao, mahatonga anao mahatsiaro manao hoe fitaka, voafitaka mety voafitaka ny tenanao, ary manova ny fijerinao manao hoe ny zava-dehibe dia tsy hoe ny fijerinao ny tenanao ihany fa ny fijerin'ny olonanao koa dia zava-dehibe koa zay. Revako hotsika manao hoe am'izao andro zao de mijery ny fahantrano ny firenentsika, mijery ny olana eto ambonin'ny tany sika, fa rehefa tena jerena de marina loatra ny lazainy fanao io fa ny rafim-piarahamonina misy eto ambonin'ny tany de isan'izay nampagnatra atsika ary mila na ny mila marina koa ilaina ny fiovantsika sy ilaina ny fiovany ireo firenena mpanjanaka, reo tany manan-karena, ary ny fiovana koa dia ilaina eo amintsika tsirairay avy. Izay toe-po ataotsika hoe te hitroatra izay no aseho nyity boky zay amporisihiko anareo hamaky azy miadana lava be le boky. Fa raha mamaky io boky nefa ianao de aza mieritreritra manao hoe ny herin'ny tenanao no avitanao azy. Tsy ny herin'ny tenanao no avitanany zany, fa ny herin'Andriamanitra ao am' Jesosy. Izay olona ao am' Jesosy de olom-baovao izy, hoy Paoly. Ny olom-baovao ao am' Jesosy de izao, ny kristianina ao am' Jesosy de izao, tokony mamoaka loharano mamy, manova ny toe-tsaina sy manova ny fiarahamonina. Jakoba de efa niteniny io manao Andriamaka manao hoe de mety koa ve hoe io lelanao io, na mety koa ve hoe io lelanao an'io miteny zavatra tsara raha kitso miteny zavatra ratsy. Misy ve loharano anankiray sady mamoaka loharano mangidy mamoaka loharano mamy? Tsisy an'izany ho Jakoba. Ary raha mitaky fiovantsaina, raha mitaky fiovam-po ny fiarahamonina ankehitriny de zao, ny kristianina manana an'izany fitaovana zany, nomeny Jesosy an'izany fitaovana zany ny kristianina. Fa nahoana ny tsy miova ny fiarahamonina? Tsy miova ny fiarahamonina satria endrika ivelany, satria toy ny ataotsika akosotra ihany, fa manomboka eo am'lay ilay fiarahamonina misy atsika. Ary io araka ny tenin'ny fanao hoe tsy ny individu mihitsy no havitan'ilay fiovana, tsy ny tsirairay mihitsy no havitan'ilay fiovana, fa lay fiarahamonina miaraka no manova n'lay izy. Le fiarahamonina ny miaraka manapa-kevitra hanova. Andriamanitra tsy mifampiarana hoe za rery ve de havitan'io? Eny tokoa, tsy vitantsika rery zany, fa ny rehetra ny miaraka manova ilay toe-panahy mba hiova lay ataotsika hoe changement de mentalité, le fiovan'le saina manomboka any amin'ny hoe ndahovana ny fomba fifandraisana ao anivon'ny fiarahamonina, andahovana ny fanabeazana, ndahovana manomboka any am'izay fiovana zay. Ary zay moa nahatonga ny matetika nahatonga ny ataotsika hoe ny révolution zay nivetesina tany amin'ny taona 500, 700, 800 zay lanjary diso indray satria lasa révolution niivo tamin'ny fiezahan'olombelona, fa tsy révolution niivo tamin'ny fitiavan'Andriamanitra, tsy révolution niivo tamin'lay fiarahany rehetra miaraka mientana amin'ny finoana sy ny fitiavan'Andriamanitra, fa lay révolution niivo tamin'ny fiezahany tsirairay mazava ho azy, satria lay mpanoratra Sartre ambandry Fanon ambandry Camus dia existentialiste, zany hoe mihevitra fa fahambonian'ny olombelona, mihevitra fa ny olombelona de mana zay maha izy azy, ny olombelona no ny fahafahan'ny olombelona, ny fitovian'ny olombelona, zany no ny voiziny. Hany karanjary vily lalana an'lay izy taty aoriana. Revako malala, ino no ampianarin'ny Jeremia mpaminany eto ary? Voalohany de zao, na inona de zao, ny olombelona de efa nania niala tamin'Andriamanitra, ary ny olombelona na de nampahafantarin'Andriamanitra ny tsara aza de tsy nahavita nanao ny tsara, na de nampahafantarin'Andriamanitra ny marina sy ny mahitsy ara de tsy nahavita nahavonjy tena. Ao am' Jesosy rery ihany. Zay no antony nanirahan'Andriamanitra an' Jesosy. Jesosy tonga tetỳ am'izao tontolo zao, tsy tonga hanameloka izao tontolo zao, satria tonga tetỳ am'izao tontolo zao Jesosy efa nahafantatra fa mpanoty ianao.
tonga tetỳ am'izao tontolo zao Jesosy efa nahafantatra fa ratsy ny olombelona noho zany tsy ny tsara intsony natongavan'i Jesosy fa ny hamonjy ny olombelona mba hahatonga ny olombelona anana fiainana vaovao, hahatonga ny olombelona anana toe-tsaina vaovao, ary ao am' Jesosy no iantomboany sy ivoahany zany toe-tsainy ny fitiavana, ny fifaliana, fiainana vaovao zany. Ry havako manomboka eo amintsika zany, tsika pio. Engany ry havako hiaina ny tenin'Andriamanitra isika ary atsiaro ny tenin'ny Paoly manao hoe raha misy olona ao am' Kristy, olom-baovao izy, lasa ny taloha, indro efa vaovao reo. Ivavaka isika. Tompo am'zoranao noho ny amin'ny soratra masina izay manaitra anay atsiaro fa mpanoto zay, tsy misy marina ary ndrandray aza be fahamaliana, ndrandray aza be dido araka ny afatry Jeremia mpaminany, adala fa tsy mahalala ny lalanao. Tompo, avao izahay, ao aminao ihany no anananay ny fiovan-tsaina, fiovam-po, fanahy vaovao. Koa dia mety eza Tompo ampaherenay, ampitero aty anatinay ny fanahinao masina, hiavaozanay amin'ny fiainana isan'andro, aoka hanapaka ato anatinay ny herin'ny fanahinao masina, hitiavanay ianao Andriamanitra, mamindrafo aminay, mitoera aminay Tompo tsara, arakovy amin'ny fahasoavanao ity tontolo andronay ity. Jereo ny tanindrazanay, jereo ny firenenay, fa nio Tompo, ataovy matsiaro fa firenena tianao, ataovy matsiaro fa miandry zavatra fiavaozana aminay menakavy ianao, tsy nisy ambatan'olona ihany fa zahay mpiray tanindrazana, de atao am'izahay hibanjina ny fahatsaranao Andriamanitra, ary ataovy mibebaka mitandrina ny fahatsaran'ny sitraponao, de mitahianay Jesosy ary ataovy mpandresy hatramin'izahay amin'ny fiainana isan'andro. Amen.